tonga tamin'ny fampionana ny karakarain'ny FFM ny candidat Jean-Louis Robinson nivoitra kosa tao anatin'ny fifanaovan-tsoniana ataon'ny solitena ny candidat ity sy era-jonary mampiana ny fanaovana olaram-pahamehana ny tsy anaovana valifaty. Alaina bava ny betongolo ilay lehilahy voalaza fa tompon'ilay moto nentin'ny jiolahy pakan-keriny maty voatifitra tsy santany mora ny farany herinandro lasa teo 10 ireo jiolahy mbola ifampitadiavan'ny zandary fatratra amin'izao fotoana izao. Kolotsaina mitombo ireo nandray anjara amin'ny silama amin'ity taona ity maro ireo hetsika mbola ho tanterahana mandritra ny herinandro fankalazana ny silamo nasionaly. Ary farany mahatratra 5.25 cm ny volom-bavam-behivavy lava indrindra maneran-tany nataon'ny Viviane Weller ho fitadiavam-bola izany hamelomana ireo zanany. Manasanao ampananjana ary tompoko lahy sy tompoko vavy aharitra amin'ny farany. Sans abonnement, sans engagement, sans frais d'installation. Voyez plus grand. La télé autrement. Satbox by Elite Pro HD clé en main. Découvrez plus de 50 chaînes internationales. Information, divertissement, documentation et plus d'autres options. 3G, YouTube, Internet VOD, Full HD 1080, Wi-Fi. En vente chez Technobéourir, Elite en Flou, Satbox by Elite Pro HD. Plus clé 3G, 470 milliards. Depuis sa source jusqu'à la mise en bouteille, l'eau de source Saint-Eau a préservé sa pureté originelle. Saint-Eau, votre source de santé. Miaraba tomboko lahy sy tomboko vavy tonga sototo anatin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Pejy politika ny mahakasika ny fifidianana avy hatrany no mboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity ho feno sarin'ireo kandida na io solombavambahoaka na io filoham-pirenena indray ireo rindrina manerana ny tanàn'Antananarivo raha mpitso ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra nefa nanotakelaka azo ametrahana izany aza mbola tsy misy. Nanamafy ny tokony anarahana lalana amin'ny feno fifidianana manoloana izany ny prefektura ny polisy androany indrindra ho an'ireo kandida. Nisy ny fivoriana izay notanterahan'izy ireo niaraka tamin'ireo kandida solombavambahoaka manerana ireo boriboritany natrehana avy eo amin'ny senita sy ireo komisera manerana ny boriboritany. Tovrakotondravony. Aiza no ametahana ny afisy ny kandida solombavambahoaka dia hoana ihany koa ny momba ireo kandida filoham-pirenena. Tsy misy tokotany izany hatramin'izao na dia eto an-drenivohitra azy. Anao ahoana ny any ambanivohitra rehetra any. Samy anao izay saim-patana izany manomboka rahampitso, fotoana ny bohan'ny fampelezan-kevitra. Tsy hita ny fampitomboana ireo takelaka azo ofisialy ahafahana mametraka ireo afisy ireo. Noho ny hamaroan'ireo kandida solombavambahoaka dia nanamarika hatrany ny prefekturan'ny polisy fa eny amin'ny distrika enina izy ireo no manao ny fangatahana fahazona mampiasa toerana iray. Ny an'ny kandida ho filoham-pirenena kosa dia ny anivo ny prefektura ihany no anaovan'izy ireo izany. Tanjona dia ahafahana mampandeha ny fampelezan-kevitra ao anatin'ny filaminana. Ny zavatra hita tao amin'ireo fivoriana ireo zany dia izao ny fanamarinana atao. Misy fangatahana avy any amin'ireo platsako fidiana ny amin'ny mba hampitomboana ireo panneau d'affichage ametrahan'ireo an'ilay afisy zany. Io moa zany afandraisin'ireo solitenan'ny senita ary hoentiny any amin'ny foibe izay valona satria zareo dia mangataka mihitsy mba hampitomboana fa kely vitsy loatra zany ilay panneau d'affichage. Ny faharoa ho an'ireo mahazatra antsika dia famorim-bahoaka ny ankalamanjana fa misy koa zany ny aty amin'ny solombavambahoaka le kandida manao an'ilay ataontsika te fitetezana isam-baravarana. Misy koa manao rencontre sportive resaka lalao baolina sy fifananana rencontre sportive reny zany nataon'ireo koa. Reny zavatra izay atao reny zany dia ilaina ihany filazana mialoha any amin'ny district. Mba hisoroana ny mety hokorontana mandritra ny fampelezan-kevitra kosa dia nanambarana ny prefekturan'ny polisy fa mifandray mivantana amin'ny komisera eny anivon'ny boriboritany ny kandida tsirairay avy. Mo fitandrona filaminana manokana dia misy fandraisana ny komisera isaky ny arrondissement zany dia mifandray amin'ireo kandida raha sanatria
misy tena korotana amin'ny fampielezan-kevitra. Zany hoe afaka mifampianto zany ny ao amin'ny commissaire ny arrondissement sy ireo candidat raha sanatry misy korotana. Tsy ao anatin'izay kosa nefa tsy andraikitry ny commissaire ny fandikana ny lalàna momba ny fifidianana fa iny moa dia andraikitry ny senita. Zay zany fandaminana amin'ny propagande. Raha tsy ivina ny mikasika ny fanomanana fifidianana dia nilaza ny senita na ny voamera maleo tena misana ny fifidianana fa vonona ny anarina ny lesika hita nandritra ny fiodinana voalohany. Hatreto anefa io indray ny resaka takelaka izay mbola tsy tazana manerana ny tanàna. Eo amin'izay pejy izay hatrany tsy nahomby indray ny fampiaonana no karakarainy ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM androany tetsy amin'ny Carleton. Tsy tonga ny candidat Jean-Louis Robinson ary nangatsiaka ny fiaonana. Na dia izany aza natao sy ny ihany ny dinam-pihavanana teo amin'ny solotenan'ny candidat sy ny candidat Era Ranomampianina samy nilaza ny tsy hanao valifaty kosa nefa ny candidat Rotota raha lany amin'ny fifidianana. Tovrakotondravony hatrany. Tsy naharesaka ary zara raha vita ny fampionana amin'ireo kandidat roa ifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena dingana faharoa tetsy amin'ny Carleton no karakarainy ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy androany na ny FFM. Tsy tonga ny candidat Jean-Louis Robinson fa solotena no nalefany. Tsy nisy ny fanontaniana tahaka ny mahazatra fa samy manao ny torapony teo ny Rotota ary rava ny fiaonana. Tsy afananoatra nefa ny FFM fa tsy maintsy nampanao ny soni ny dinan'ny fampihavanana. Voarakitra amin'izany ny fanekena ny valim-pifidianana, fanekena ny tsy fangalaram-bato, anaja ny sotoavana malagasy ka tsy fampiantso mandritra ny fampielezan-kevitra. Nanontaniana mikasika ireo ny filohan'ny tendrim-panjakana ity dia nilaza fa tara ny fiantsonana nataon'izy ireo ka efa nanana programa hafa ny kandidat tsy tonga. Si programa efa matipaika efa hatramin'ela le zavatra zay revo tamin'ny lasinainy no niditra ny sessionay. Ary izy koa tsy maintsy atao alohany fanomboany propagande. Ka zay zany tsy hanomezasiny fa nandefa olona ny solotenazy ny candidat efa mety aminay zavatra zay. Ho an'ny solotenan'ny candidat Jean-Louis Robinson kosa indray dia nanamafy izy ireo fa tsy lara-pahamena ny valifaty raha tonga eo amin'ny fitondrana. Ny fametrana ny fitsinjarana ny fananana avy amin'ny faritra no anisan'ny hitan'ny solotenan'ny candidat Jean-Louis Robinson fa mipetraka ny fampihavanana. Président Marc Lafalmanana no laza hoe zahay tsy hanao valifaty fa fampihavanana no tediavinay ka ny magaga ohatrany tsy misy mino ny président Marc Lafalmanana rehefa miteny an'izay kanefa izay maintsy ny tena ao am-pony sy ao an-tsainy hoe tsy an'izany valifaty zany fa ny fampihavanana sy ny fampandrosoam-pirenena no tena ho ataony raha veryneto izy. Ho an'ny candidat Era Ranomampianina dia metraka ny famelan-keloka ny tenany ka tsy hisy ihany koa ny valifaty. Izay fomba fanao teto amin'ny firenena rehefa misy mpitondra mifandimby, indrindra fa teny an-dalambe ny fahefana no nalaina, isy ny fametrahana ny fahalalana dia ny demokrasia izany. Lehibe loatra ao anatin'izany fampihavanana izany koa ny fanekena le hoe famelan-keloka satria tsy misy anjely, tsy misy tonga lafatra ny rehetra eto amin'ity ambonin'ny tany ity noho izany dia tsy maintsy manaiko ny tena fa misy izay fifamelan-keloka izay raha misy fahadisoana izay mety natao dia ekena izany zavatra izany na mpitondra na vahoaka entina satria iverinay fa anisan'ny fototra anankiray lehibe eo amin'ny fampihavanana koa izay fanekena fa mety misy tsy nety ary fangataham-pamelana ny eo amin'ny vahoaka eo amin'ny firenena izay. Fifanarahana ihany nefa natao androany na dia nisy aza ny soni natao. Raha ny hita teto Madagasikara hatramin'izay zary lasa sary fotsiny ny fanaovan-tsoni toy ny fifanarahana marina tao tany ivelany, enina dia nitondry zotra izay efa lasa lalàna azy. Fantaniana lehibe no mipetraka hiazona ny teny nataony ve izy ireo na ireo patron politikany. Anomboka rahampitso amin'ny Enora Maraina ny hazakazaka hoe tsy Amboditsiroatra sy ny hazakazaka ho an'ny Tsimbazaza aritra araka amby 20 andro ny fampielezan-kevitra izay hifarana ny 25 Desambra amin'ny Enora Maraina. Candidat solombavam-bahoaka 2 mahery no ifandrobaka toerana 250 etsy amin'ny lapany anteny mera-pirenena. Ireo candidat roa hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa kosa ankoatra ny fampielezan-kevitra anao ady hevitra izay andeha mivantana manerana nosy amin'ny TVM sy ny RNM intelo mandra-pahatonga ny 20 Desambra ho avy izao.
Ny televiziona malagasy sy ny radio-pirenena malagasy no ikarakara ny ady hevitra ifandonandreo mpifanandrina roalahy amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny alarobia 4 desambra ny ady hevitra voalohany amin'ny 8 hatramin'ny 9 ora sy sasany alina. Izany hoe ora iray sy sasany ady hevitra momba ny toe-karena sy ny olana fiarahamonina. Fotoana ahafahan'ireo kandida milaza ny heviny momba n'ireo olana ara-toe-karena sy ny sosialy ahitana ny fampianarana, fahasalamana, fadiovana, sakafo, asa sy ny sisa. Atao amin'ny teny malagasy izany. Amin'ny alarobia 12 desambra indray ny ady hevitra faharoa ka ny lohahevitra dia ny anjara toeran'ny Madagasikara eo anivon'ny fiarahamonina iraisam-pirenena. Horesahana amin'izany ny fifandraisana amin'ny any ivelany, ny fifandraisana iraisam-pirenena, ny momba ireo vondrom-paritra samihafa maneran-tany, ny fifandraisana ara-baritra sy ny fifindramonina, ny asanjiolahtsambo ary ny fampiororoana. Fa indrindra ny fomba fijerin'ireo kandida, ny fifandraisana amin'ireo fikambanana iraisam-paritra samihafa. Atao amin'ny teny frantsay izany. Ny alarobia 12 desambra izany hoe roa andro mialohan'ny fifidianana ny ady hevitra farany ifandrinan'ireo kandida ireo ka ifantoka amin'ny lokanady na ny enjeu politique sy ny fanavozana ilaina eo amin'ny androm-panjakana samihafa mba hametrahana ny Madagasikara amin'ny tontolo iainana ahitana ny fahasamihafana sy ny ara-demokratika. Horesahana amin'izany ihany koa ny fodian'ireo sesitany politika sy ny fametrahana ny fanjakan-tandalana, ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanondranana antsokosoko, ny fahavoazana atao eo amin'ny seha-pitsarana sy ny fandriampahalemana, ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety, ny fitsinjaram-pahefana hatramin'ny harem-pirenena sy ny hevitrireo kandida mba hisorohana ny fiverimberenan'ny krizy. Atao amin'ny teny malagasy io ady hevitra io. Mpanao gazety avy amin'ny hainao manjerim-panjakana sy ny tsy miankina no andrindrandreo ady hevitra ireo. Ady hevitra isaky ny alarobia mandritra ny 3 herinandro anaovana ny fampielezan-kevitra izany. Ny mampieritreritra dia ny antanterahana ny roa amin'izy ireo amin'ny teny frantsay raha tsy misy ny fiovana. Ny ministeran'ny serasera sy ny voameram-pirenena maleo-tena misahana ny fifidianana no mamaritra ny pitsopitso ny momba n'ireo ady hevitra ireo. Etsakilan'izay, samba no hisy ny fifanazavana in-telo miantoana amin'ny TVM sy ny RNM eo amin'ireo kandida roa hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena teto Madagasikara. Misy 27 ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Europeana naingo maraina io mizara roa isaky ny faritra izy ireo ary tety ny biro-pifidianana izay tratra any amin'ny faritra iasany avy. Tsy dia hisy loatra kosa ny paikady vaovao amin'ny fanaraha-maso niatrika ny fiaingan'izy ireo teny amin'ny hôtel Ibisa Korondrano itovy Rakotondravony izay mitatitra aminao izany ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Mianarany mpanara-maso ny fifidianana amin'ny asa taona ireo kandida azo lazaina madinika amin'ny fifidianana ny faharoapolo ny volana desambra izao mba tsy isiany ny alabato. Hatreto anefa nitatitra izay nataon'izy ireo tsy nifototra betsaka tamin'izany fanaraha-maso izany. Ijery akaiky ny fizotry ny fampielezan-kevitra hanomboka ny zoma izao ny masoany ireo mpanara-maso ireto. Anisan'ny nambaran'ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Europeana fa mety hiteraka olana ny toetrandro mandritra ny fifidianana indrindra amin'ireo biro-pifidianana izay lavidalana. Dans la Laotra Mangoro, on est une équipe de 2 personnes. On va toujours à 2 dans les bureaux de vote le jour même du scrutin. De 2 personnes, de 2 équipes de court terme. Le jour même du scrutin, on essaye d'en faire une douzaine. Une bonne dizaine, oui. Sud-Est. Maintenant, on sera 2 de longue durée, 2 observateurs. Et comment vous faites pour les partitions des bureaux de vote? On va voir à fur et à mesure. Ho an'ny fifidianana ny faharoapolo ny volana desambra izao, tsisy loatra ny paikady vaovao na dia miaraka aza ny fifidianana filoham-pirenena dingana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'izay lafy ny fanaraha-maso izay. Ezaka andrakotra ny distrika maro amin'ireo faritra didiny ireto mpanara-maso ny fifidianana ireto. Pour le moment aussi, le défi, c'est que bien sûr, cette élection va être jumelée, l'élection présidentielle avec les législatives, donc ça va être le double du travail. On attend de voir comment l'administration électorale et les partis politiques et la société civile vont faire pour cette seconde étape du processus électoral. On attend beaucoup, on attend de voir vraiment quelles ont été les améliorations par rapport au premier tour. Fanatsarana takinina no andrasan'ireo mpanara-maso ny fifidianana vahiny ireto, iampiro isaky ny faritra izy ireo raha ny avy amin'ny vorona Europeana no resahana, mbola isy kosa ny avy amin'ireo vondrom-paritra samihafa, ijanona ho 204,000 hatramin'ny 5,000 kosa ireo mpanara-maso teratany vahiny, andrasana hijery ny fifidianana maneran'ny nosy afaka araka amin'ny 20 andro katroka.
Amaranantsika ny pejy politika nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny fanazavana nenty ny Florent Rakotoarisoa, minisitry ny atitany no sady minisitry ny fitsarana ihany koa mahakasika ilay dekret izay nivoaka ary nanipika fa afaka manatrika fa tsy mandray fitenenana ireo filoana lehibe ny andrim-panjakana na mpikambana amin'ny governemanta sy tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Io dekret io izay nandiso indray ny voalaza ny lalam-pifidianana hatramin'izay na ny voalaza. Pejy avakosa indray milomano anaty rano maloto tanteraka ny mponina mipetraka eny ambany toerana isaky ny mirotsaka ny orana, izany hoe tato anatin'ny 9 andro farany fahasahiranana ho an'ny mponina izany saingy business vola vetivety eo an'ny manana sarety kely. Isan'ny malaza amin'izany ny etsy sarety hatreto mbola tsy misy ny trabona saingy tsy hita tratra eny anivon'ireny fiarahamonina ireny ny andraikitra raisiny ny fanjakana fanadidiny Nandriana Rajanson. Tsy zava-baovao saingy miverina isa-taona. Saika tafiditra ny rano avokoa ny tranon'ireto mponina ety amin'ny sekteur 3 ety Besarety. 20 tafo no voakasika izany. Hatrany amin'ny tratra ny rano amin'ny alina. Mitsingevana ny fandriana sy ny vilany samihafa rehefa tena miakatra izany ary tsy misy azo atao afa-tsy ny miandry izay ianan'ny rano. Avy le orana dia nandeha ny tsena koa, avy ny tsena avy vidy vary sy labozia dia tonga tato an-trano le zanako vavikely Nantaliny tato an-trano. Mpandraba tonga tato an-trano efa rano be, efa niakatra be mihitsy le rano, tena mijaly izay. Tapaka tanteraka ny lalana ety Besarety raha vao miakatra ny rano na dia ora iray monja aza. Niteraka fitohanan'ny fifamoivoizana izany. Nisy tamin'ireo fiara no maty tety rehefa tratra ny fiakaran'ny rano tao anatin'ny minitra vitsy. Natosika maty zany le tômôbily taonandro atao natosika. Dia izao vao mamely io zany. Le rano zany lava avo loatra. Ho an'ireo fetsy very fotoana tratra aoriana tsy tonga ara-potoanany amin'izay aleha fa misafidy ny hijanona hiandry ny fianan'ny rano. Lalina le rano dia aleo aloha mijanona fa manimba zavatra. Efa sahala-firina zay nareo nijanona ty. Efa eo amin'ny adray mahery eo. Mijery ivaiva noho izaho hoe tena ao tsara zany le izy vao mety mandeha satria tsy maintsy ihany ny lalana. Tsy mahita izay atao na izay fepetra tokony ho raisana ny anivon'ny vokintany ho an'ny eto Besarety manokana. Ny foto-drafitrasa ivoahan'ny rano mihitsy no efa tena antitra sy tsy maharaka intsony. Manampitrotraka izany ny fako entin'ny rano sy arian'ny mponina anaty tatatra. Amin'ny curage dia nzay koa fa manana RFD moa atao aminay dia ny RFD fa manao isa 3 par semaine za manao le curage ny canal manadio canal ataony sy lalakina ataony RFD fa ny vokintany koa fa mandray tanana manao an'izay zavatra eto. Fa no niezaka fa lizy moa zany io to Besarety zany tena le principal mihitsy ma problème eto e. Fa vy principal io vita zany io canal amin'ny municipal iray amin'ny lavatonde tsy dia misy loatra angamba le tondradrany antsony ny tena marina. Ho an'ny mponina eto Besarety araka izany na dia teo aza ireo famatsim-bola amina miliara maro azon'ny fanjakana ny fandimby hanatsarana ny tanan-dehibe tamin'ireo mpamatsy vola samihafa avy any ivelany. Efa ho 10 taona mahery no tahaka izao hatrany ny zava-misy eto. Izao no lovain'ny mponina Besarety tamin'ny mpitondra ny fandimby. Ho an'ity eto Besarety ity mila asa goavana sy tetika asa vaventy vao hivady io olana fiakaran'ny rano ity. Avy ny orana tapaka matetika ny jiro sahirana ny mponina an-drenivohitra. Misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny mpanjifa izany amin'ny asa, amin'ny fianarana, eny fa na dia ny fandaminana ao tokantrano azy io toe-javatra io. Tsy amin'izao fotoam-pahavaratra izao ihany, araka ny fanazavana teo anivon'ny Jirama kosa, avy aty amin'ny mpanjifa ny 500 ny olana mahatonga izany ka eto Andriatsilavo. Tapaka matetika ny jiro dia miverina tampoka, midina ambany be ny hazavana ao an-trano na mazava be tampoka ihany koa. Miovaova ny vakana herinaratra tonga isa-tokantrano. Manimba zavatra izany matetika. Ireo fitaovana ao an-tokantrano mandeha amin'ny herinaratra no tena mahita faisana. Tsy ny fitaovana ihany fa hatramin'ny fandahara-potoan'ny tsirairay ihany koa. Dia inona ary ny ataonao hoe andefa zavatra mahery ianao tonga dia mipoaka may zao ny nay io may tsy hita hoe ahoana fotsiny fa tonga dia mipoaka manao ohatr'izao dia tonga dia may. Manomboka amin'ny valo jusqu'à maraina amin'ny valo vao miverina, amin'ny valo hariva jusqu'à maraina amin'ny valo atoandro vao miverina, amin'ny valo maraina ohatr'izao. Pampandrizo vao maty jiro ty satria may ty kondasaterany ty
ry tsy mahavita fianarana le ankizy tsy mahavita devoir. Le asa aloha sy zendry zany rere zay tsy dia mampiasa an'ilay izy loatra raha fa tena midina be zany dia tsy mampiasa anazy misy amin'ny satria manimba pareil izy raha amin'iny ny ampiasaina. Tsy vita hoe jiro tapaka fa jiro ambany be le tension dia lasa voatery miaro tutoriel be zay vao afaka hoe mianatra. Tapatapaka ny jiro isanandro midina ambany be ny tension dia tsy afaka mianatra nefa dadanay dressanay hoe mianara andro alina tsy afaka mianatra. Itsankilany very hevitra ireo manana-javatra simba tsy mahalala loatra izay tokony atao sy ny lalana ale na ny zo mifandraika amin'izany. Taraina tany amin'ny jirama nala mahitsy dia nasain'jareo nanao taratasy dia mandraky ity ny androany dia mbola tsy mivaly le izy fa lazain'jareo fa hoe na dia nataoko tao daholo ary ny référence ny zavatra simba rehetrarehetra dia hoy izy hoe mekary ianao mitaraina eny faravohatra indray jirama faravohatra dia hoy izy hoe mba tsy mety zany satria marina fa tsika gasany tsy zatra manao assurance zany dia maninona ny raha mba hoe na dia fanampiana ara hoe any anatin'ny consommation ny jiro. Raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana maro ireo olona manararaotra ny fahatapahan'ny jiro milaza ho simba fitaovana nanambara ny eo anivon'ity orinasa ity fa mila fanadihadiana lalina ireo fitarainana voaray momba izany. Efa elany na simbanio dia rehefa misy jiro tapaka dia araraotiny le izy hoe teo na simban'le devoteriala le assurance dia tsisy le izy zany zao dia izay no mahatonga tsisy assurance miantoka antsony zany io amin'izay fotoana zany. Fa raha itsika zany hoe misy le hoe le sincérité ao anatin'le izy hita fa tena hoe tena io marina le matériel simba hafa zany zay dia atao moa zany ny PV dikan'izay misy mpiasa tonga any manao PV dia jerena étudiena le izy fa raha ohatra hita le izy hoe tena io marina le izy na simban'io convéquent zany le maresy lahatra dia mety misy azo atao ihany zany izay zavatra zay. Mpangalatra fil lozam-pifamoivoizana fizarana herinaratra tsy nazahoana lalana amin'ny manodidina tranga-piseho matetika ihany koa izany ka antony mahatonga ny loza sy ny fahasimbana ka miteraka ny fahatapahan'ny jiro raha ny fanazavan'ny jirama. Ny orinasa jirama izay tsy mbola mahavely tena akory ankehitriny ka fanampiana amin'ny ampahany betsaka avy amin'ny fanjakana hatramin'ny 20 miliara no mampiodina izany araka ny tarehimarika tamin'ny taona 2024. Faritra maro eto andrenivohitra sy ny manodidina hatramin'ny omaly ariva no tsy nahazo herinaratra na zarara mahazo herinaratra ka tsy mbola niverina izany hatramin'izao fotoana izao anairany isainy ny tompon'andraikitry ny jirama toy izany ny Enito sy ny manodidina ny ampahany betsaka eny Antsimon-drano tahaka izany ihany koa ny eny Ambomitsibona iray manontolo manomboka eo Ambaravarambato hatreny amin'ny faritra ambanin'ny Rova iray manontolo iny mandeha ny herinaratra saingy ambany dia ambany izany araka ny antso atarby maromaro voarainay mpanao gazety tamin'ny ity androany ity. Dokam-barotra Fitsiaro arao mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao. Depuis sa source jusqu'à la mise en bouteille, l'eau de source Saint-Eau a préservé sa pureté originelle. Saint-Eau, votre source de santé. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray lehilahy iray voalaza fa tompon'ilay moto Honda nentin'ireo jiolahy mpakakeriny maty voatifitra tetsy Antanimora ny asabotsy farany teo ao amin'ny Braonizandaro Betongolo no tazominy ity lehilahy ity amin'izao fotoan'izao anaovana famitorana hamantarana na isan'ireo jiolahy mpakakeriny ihany koa izy na tsy. Raha ny eny Antanimora toerana ny trangan'ity fifampitifirana ity laza ireo mponina fa lasa mangina be ny antoerana rehefa mipaikany amin'ny valora alina noho ny taotry ny olona. Raha mikasika ilay fakanan-keriny kosa 5 ireo jiolahy mbola ifampitiadavan'izandary fatratra amin'izao fotoan'izao. Efa fantatra avokoa ny akamaroan'izy ireo ny loharanom-baovao voaray teny anivon'ny Zandarmaria-pirenena.
Ny alatsinainy ho avy izao no fantatra fa hanomboka hivoaka ny passeport électronique mbola tsy nomombana avokoa ny fampidirana anaty solosaina ny mahakasika ireo passeport biometrika nampiasaina taloha ka ahina ny fiverimberenana ny famahana izay olana izay no mahatonga ny famoahana ity karazana passeport vaovao ity hiandry amin'ny herinandro ambony. Misy mianan-tsokotsoko ny resaka atao amin'ny finday any ivelany efa mahazatra ny ady-hevitra momba izany manao izany avokoa ny sampam-pitsikilovana rehetra ary matetika ny resaka momba ny filaminam-pirenena na ny sécurité nationale no iverimberenana izany hoe téléphone sur écoute izany. Ny potra kosa io resaka io eto amintsika amin'izao fotoana mialoha ny fifidianan'izao ary ny findain'ireo kandida filoham-pirenena sasany no voaresaka fa misy miaino mitombina izany satria ahoana ny endrika isehony nandriana Rajanson. Kandida filoham-pirenena maro tamin'ireo tsy tafakatra fihodinana faharoa nefa nanana vato anetsiny sy anarivony ny ova telefônina amin'izao. Antony nahatsapa ny ankamaroan'izy ireo tao anatin'ny herinandro vitsy fa misy miaino ny resaka na ny antso ataony. Mandeha tokoa ny resaka amin'izao fotoana izao fa hoe misy miaino ny telefônina. Misy famarinana zay satria io telefônina io ny rehefa misy miaino mikasoatsoaka patapatatra eny ihany hoe misy miaino le zavatra. Ya, io aloha dia malaza ary izy hoe isika eto Madagasikara rery no misy an'izay appel téléphonique zay fa hatrany ivelany fa misy eto amintsika ary ataoko fa indrindra amin'ny sehatra avolenta tahaka ny fifidianana filoham-pirenena, kandida sy mety manana olona dia tsy maintsy misy ihany izay fanaraha-maso sy fihainoana écoute téléphonique zay. Iza no mampanao ny écoute téléphonique toy izany raha misy izany? Ho amin'ny tombotsoan'iza tsy nahazoana fanazavana momba izany ireo orinasa mpifandraisana telo lehibe eto amintsika na dia ny azahan'ny mpanao gazety natonona aza. Araka ny fanazavany manam-pahaizana malagasy iray mpandalina momba ny informatika sy ireo karazana teknôlôjia avolenta amin'ny fifandraisana, azo atao tsara amin'izao fotoana izao ny miaino ny antso rehetra ampitain'ny finday. Ara teknika misy fomba maro azo anaovana izany ankehitriny ary efa vita eto Madagasikara izany. Ny écoute téléphonique zany dia misy na iza angamba eto ambonin'ny tany raha vao misy hoe telefônina dia azo lazaina hoe misy ny écoute téléphonique. Izany hoe na eto Madagasikara ary zany dia azo atao tsara mihitsy no manao écoute na telefônina na olona anankiray. Ny fomba fanaovana anazy maromaro miankina amin'ny hoe telefônina GSM visa telefônina fixe le ohatrany hitantsika reny. Anisan'ny fomba azo anaovana écoute téléphonique zao makany amin'ny opérateur mihitsy ianao dia miditra amin'ny terminal opérateur dia ohatra hoe omena le numéro dia ho an'ny GSM io dia omena le numéro ohatra dia ry zareo no mibranché anao amin'ny réseau an'ilay olona. Zay le fomba voalohany. Fomba faharoa ampidiranao logiciel ny telefônina an'ilay olona mbola GSM ihany io dia i logiciel iny zany no relier ny telefônina an'ilay olona iny any anatin'izay solosaina ampiasainao anaovana an'ilay écoute. Fahatelo manaraka an'izay indray afaka indray ianao manao an'ilay azo antsoina hoe azo lazaina hoe écoute tambabe. Izany hoe maka zone anankiray ianao dia maka antenne dia mikapte an'izay n'importe quel réseau téléphonique azonao amin'ny alalana fitaovana manokana zany le izy. Dia voarainao daholo izay appel rehetrarehetra mandeha amina toerana anankiray. Dia farany ho an'ilay téléphone fixe zany izay hoe mandeha amin'ny câble dia branchénao piquena zany hoe piquena zany le câble an'ilay appel an'ilay olona. Dia izay appel rehetrarehetra tonga na mivoaka avy amin'ny telefôna io dia azonao inoana daholo. Tsy mbola misy lalàna mazava sy manokana amin'ny fehiny-resaka écoute téléphonique eto amintsika ankehitriny tahaka ny misy any amin'ireo firenen'lehibe izay efa namoraina ny fahafahana mitaky azy ity nefa efa misy lalàna mazava amin'ny fehan'izany. Tsy fantatro ny momba ny makasika ny lalàna gasy aloha fa raha ny hainy zareo avy any ivelany dia afaka tsara mihitsy ny polisy na ny zavatra ohatran'izany maka azo lazaina hoe ordonnance angamba tsy fantatro le terme juridique fa hoe ordonnance afahana mangataka autorisation any afahana manao écoute téléphonique na olona anankiray. Mazava ho azy arak'izany fa raha resaka politika noho ny kajikajy politika na atao ho amin'ny tombontsoa politika ka tsy misy ifandraisany amin'ny lalàna na ny filaminam-pirenena no anaovana ny écoute téléphonique dia tsy fanajana ny fiainana manokany olom-pirenena izany. Raha ny fanamarinam-baovao natao teny anivon'ny fitsarana
didy avy amin'ny tribunaly noho ny filan'ny fanadidina sy ny famotorana ihany no ahafana mitaky na manao ny écoute téléphonique eny anivon'ny opérateur. Fanadihadiana Nandriana Rajohnson no narahantsika teo sarotra ny nitrandraka ny vaovao momba ity resaka écoute téléphonique ity, ny vaovao momba izay matetika matoa andahatsoratra ny gazety sy ny fampahalaam-baovao any ivelany hatrany matetika tahaka izay nitranga farany teo tany Eoropa. Fa vaovao farany voaray io hariva io kosa miaramila roa no fantatra fa voasambotra tany Antsirana na Omaly taorian'ilay raharaha fandrombana vazaha ny 24 Novambra farany teo. Mbola alaina ambavany moa ireo miaramila ireo amin'izao fotoana izao ary mbola ho taterina aminao eto amin'ny fampahalaam-baovao ihany ny andindininy mahakasika izay. Fa tapaka kosa ny lalana eny Betongolo amin'izao fotoana izao no ny fisiana rarivato miotsaka. Omaly tokony ho tamin'ny 10 atoandro no fantatra fa niotsaka ity rarivato ity ka nameny ny arabe na tonga ny lalana tapaka. Androany no esorina ireo vato marobe nameny ny arabe teny an-toerana mba ahafahan'ny fiara mifamezivezy. Io hariva io tokony ho tamin'ny 4 ora no manomboka azo ampiasaina indray ity lalana ity raha tsy hivina. Efa fandroany izao no niotsaka ity rarivato ity ka efa namboarina ary izao niverina niotsaka izao indray. Fa ankalazaina androany ny andro raisam-pirenena ho an'ny fahasalamana any amin'ny toeram-piasana. Isan'ny antony goavana mahatonga aretina eo amin'ny olona ny stress ateraky ny asa. Amin'ny mahafitadiavana nefa dia mezaky ny mifehy izany ny tsirairay. Fanadihadiana. Ny teritery sy ny kitakita no mahatonga ny stress ao amin'ny toeram-piasana. Arakaraka ny tsirairay ihany anefa ny fetra ny fahazakana izany. Noho ny fisian'ny antanatohatra amin'ny fampandehanana ny orinasa dia tsy maintsy misy ny baiko midina, tsy maintsy tanterahana ihany koa satria vokatra amin'ny fiampitoana voafetra no takian'ny orinasa. Noho ny fahateren'ny fotoana na ihany koa noho ny fahaiza-manao tsy ampy dia mety tsy ho tanteraka izany ka mahatonga ny stress. Tsy afa-manoatra ireo mpiasa fa miezaky ny miaina amin'ny asa fitadiavana. Tsy misaraka amin'ny asa ny stress aloha satria rehefa any amin'ny toeram-piasana tsy maintsy misy le obligation de résultat dia tsy maintsy miteraka stress. Mahatonga an'ilay stress indraindray zany eo amin'le hoe rehefa misy emploi du temps tsy maintsy enjehana dia misy fotoana raha tsy manana droit rary zany mihitsy ianao. Indrindra rehefa sendra an'ilay hoe fotoana efa ifametrahana amin'olona ilay izy mamory vahoaka ianao dia tsy maintsy mamonjy an'ilay fotoana na tianao na tsy tiana. Na ohatry ny hoe misy asa mifanindro ohatra zany tena be zany raha hoe tsy vita ilay asa. Ilay ny fahasahiranana aloha tsy maintsy misy satria ianao mivoaka ny tokantrano amin'ny ivelan'io raha fiasana zany tokony isy kanefa fivelomana io. Ohatra hoe mba misy etaetanao dia sarotra be ny amohanao an'izay amin'ny toe-java-misy ao am-piasana. Asan'ny terivozina no miantson'ny mpitsabo misahana manokana ny mpiasa ny asa tsy manaja ny zon'ny mpiasa. Tokony zarately ny 420 ora tontolo andron'ny olona iray. 7 ora ihany natao iasana, 7 ora atoriana ary 7 ora natao ialana voly. Noho ireo tsy voady tsy misy fotoana nanana ny stress ao anatin'ny olona iray. Zava-doza ho an'ilay olona sy ny manodidina azy anefa izany. Ny efa-polisin-jaton'ny mpiasa tonga manara-maso fahasalamana eto amin'ny sapan-draharaha manokana misahana izany no miaina anaty stress. Ny asa dia natao ahitana fafinaretana hoe tiano ampivelatra amin'ny maha olona fa amin'izao fotoana izao tsy izany mihitsy satria ianao raha miraikiraiky dia hozy izy ny patron hoe misy be da be ny demande mangatakasa fa rehefa tsy vitanao io dia miala ianao dia miditra ny sasany dia tsisy tsoa zany le hoe maha olona ny asana fa lasa hitady vola dia sy azahoam-bola dia miaritra na bety na maninona dia ny any an-trano manjary voaketoketoka, ny ankizy manjary voaketoketoka, mpiray taporehetra ny manodidina, mpiray tanàna lasa voaketoketoka. Ny fiakaran'ny tosidra, ny fahadalàna ary ny aretim-bavony, ireo no aretina mateti-bazon'ny olona stressé. Fomba tsotra atoron'ny mpitsapy any nefa dia tokony afaka ny stress. Ny azahoantsika miady amin'izay dia mba miala kely amin'ilay asa na any an-trano ary mba mihira, mandro amin'ny sasa amin'ny raha mangatsiaka sy raha mafana akory ary dia mba manao jogging, manao fialamboly arakaraka izay asanao. Raha ohatra hoe ianao fa miasa ny maso tsy any maso intsony atao fa amin'ny zavatra hafa dia izay ngamba ny ataoko hoe aingana mihitsy ary tena miprovena fa mahafaka stress mihitsy ny mihirahira, mijery rano mikoriana. Misy ny lalana mifeny orinasa amin'ny tokony hitandrony ny fahasalaman'ny mpiasa ao aminy. Vao miditra miasa dia tokony hisy ny fizaham-pahasalamana tokony ataon'ny orinasa ary mitoma mandavataona izany.
misy zany a lalàna zay nataon'ny fanjakana zany ministère ny fonction publique sy ministère ny fahasalamam-bahoaka zay manery ny mpampiasa ampititra ny mpiasa rehetra anatina service anankiray mikarakara ny fahasalamam-piasa zay tsona hoe service médical inter-entreprise zay a de olona mampiasa olona rehetra zany a de tokony mampiditra ny mpiasa anaty oara-maso ny fahasalamam-piasa. Lalàna ihany no mipetraka eto amintsika, mbola mipetraka ny fanontaniana amin'ny fampiarana izany. Noho ny krizy dia voatery miaina amin'ny asan'ireo mpiasa, ny orinasa rahateo tsy maintsy mamokatra. Ireo tanora kosa ny fantatra fa tsy mazaka ny tabataba misy eo amin'ny toeram-piasana raha nitsikaritra ny mpitsabo tato anatin'ny taona vitsivitsy tato ato. Ny tombony mpandray anjara tamin'ny Islamo nasional andiany faefatra amin'ity taona ity, fanamafisana ny fisian'ny Islamo manerana ny nosy sy ny Madasilamo ny sivy ka hatramin'ny 14 Desambra ho avy izao eny anivon'ny fitoerana maromaro. Isy atrikasa, fiakarana an-tsehatra, fandefasana horonan-tsary, fiaonana, famelabelarana ara-anaty hevitra ary ny ivon'ny hetsika ny fananana Silamo ka eto Andriatsilavo. Enin'andro maninjitra sehatra misokatra ho an'ny rehetra fiofanana momba ilay antsoina hoe Silamo Mastering na fanehonan-tsehatra ny Silamo, horonan-tsary sy fampirantiana, ady hevitra sy fanakalozana mahakasika ny Silamo mahatrany. Ireo no andravaka ny fankalazana ity andiny faefatra ity. Izy tsy dia hoe raisina hoe kolotsatsika na tsy kolotsatsika fa karazana literatura ihany le izy. Aina angamba mitondra antsika anazy karazana literatura le izy hoe misy zavatra tianao ambara dia misy olona vonona eno anao dia amena micro ianao dia miteny an'izay eta-ponao sy mandalo ao an-tsainao ianao dia fa inony atao hoe Silamo zany iny sehatra ray iny hoe micro public ianao misy Silamo master sans accessoire dia rehefa tonga ianao dia fa Silamo iny izay. Fampivoarana ny eo amin'ny fiakaran-tsehatra sy ny fahafahana manambara ny eo am-po sy izay iainana amin'ny andavanandro, fiaonana, fifaninanana ho an'ny tompon-daka nasionaly sy ho an-tsehatra no nandravaka ity andiny faefatra ity. Miisa 230 ireo mpiangaly Silamo avy amin'ny lafivalo hiatrika izany. Sans que futilité, prier, j'en trouve plus l'utilité, et pourtant continue à lutter. Mon courage n'aura d'égal que ma témérité, toujours à la recherche de la paix et de la sérénité. Et bon, je sais que je les aurai quand je l'aurai mérité. Ataony sabotsy 13 Desambra amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 eo amin'ny fitoerana ara-kolotsaina IFM Analakely ny lalao famaranana ity hetsika andiany faefatra ity. Ny tompon-daka hiaro ny voninahitry Madagasikara amin'ny fifaninanana ny raisam-pirenena momba ny Silamo poésie izay atao any Paris amin'ny volana Jiona 2024. Hiatrika ihany koa ny Coupe de la Ligue Silamo izay ho tanterahana ny Rennes Frantsa ny volana May 2024. Faky ny resaka ankehitriny nanao mpamoaky Rosy no terenatsy anao politika izay no fanarahana nataony tamin'ny fitondrana teo aloha mba ahafahany miditra eto Madagasikara hatramin'ireo hira izay misy resaka politika na ihany koa miresaka sosialim-bahoaka dia tsy navelan'ny fanjakana tamin'izany fotoana no iraina. Ankehitriny anefa dia tazana mirotsaka hovidiana solombavambahoaka indray ity mpanakanto ity, nolazainy fa fanontaniana ny vahoaka no nataony raha afaka mitondra ny feo ny ity mpanakanto ity, izany hoe raha tsy lany ny mpanakanto Rosy dia tsy hira ny hira ny milaza ny fiainam-pirenena sy ny sosialim-bahoaka intsony. Fanampanazavana. Zany Rosy zany ene ny hirako rehetra ene ka hira sosialy daholo ara sosialy politika. Ny hirako rehetra ohatra ny hiran'ny Bob Marley, ohatra ny hiran'ny Lucky Dube miresaka ny zavatra eto amin'ny tanindrazana. Tonga ny fotoana zany aloha hihera amin'le olona mihitsy hoe tianareo ve isolo tenanareo ka hiteny amin'ny anaranareo antanina izy. Raha miteny le olona tsy ilaina ianao isolo vavanay tsy hanao hira ohatr'ireny intsony fa mba hanao hira-pitiavana sy hira fampandizana fitombenana sisa no ataoko raha ohatra ka mandany olona zany ka tsy lany ao Vaovao avy any ivelany isan'ny taona mamoaka ireo record manamarika ny zava-bitan'ny olombelona na ny natiora ny Guinness des records amin'ity anio ity. Hafakely indray ny zava-bitany ity teratany Amerikanina ity. Ny andininy avy hatrany. Tsy lehilahy akory fa tena vehivavy feno ity hitantsika amin'ny sary ity, saingy vehivavy lava volombava. Izy no vehivavy manana ny volombava lava indrindra maneran-tany. Mirefy 5,5 cm ny volo maniry eo amin'ny sokan'ity teratany Amerikanina ity. Tsy notapahany ka natonga ny Viviane Wheeler ho tafiditra ao anatin'ny boky Guinness 4.4. Ny tena mahavariana 4 no miavaka amin'ny zazavavy mitovy taona aminy i Viviane. Ity teratany Amerikanina ity toy ny reny sy ny renibeny izay manana volombava ihany koa. Manambady
ary efa niteraka ihany koa i Viviane Muller niasa tamin'ireny sirka ireny izy. Efa nanomboka tamin'ny taona 2010 no efa tafiditra tao anatin'ny Guinness de Record ny anarany noho ny volombavany izy mirefy 1.20 sy 17 centimetatra. Tsy mbola nisy nahavita nandresy azy aloha hatreto ny vehivavy maneran-tany raha ny alavan'ny volombava. Ny azo antoka aloha tsy dia ho betsaka ny azo tifaninana analava volombava raha ny vehivavy malagasy. Pejy fanatanjahantena hanome fahafampo ireo mpitiny aiady ho fiarovantena ny Grand Festival des Arts Martiaux Self Défense etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny 2 Desambra. Maro be ireo mpandray anjara tonga namaly ny fankalazana ny fa 70 taona ny aikido fanantenana. Fanatedina. Etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena no anatanterahana ny Grand Festival des Arts Martiaux Self Défense ao anatin'ny fankalazana ny 70 taona ny aikido fanantenana no anaovana izay etsika lehibe ara-panatanjahantena izay. Amin'ny voalohan'ny volana Desambra ho avy izao no anatanterahana azy ary dia maro ihany koa no karazam-panatanjahantena hita amin'izy ity fampisehoana sy ny amin'ny alalan'ny akingana ihany koa no asehoan'ireo mpikatroka marobe tonga namaly ny antso tao anatin'izay fankalazana ny 70 taona ny joroan'ny aikido fanantenana izay. Fanomanana moa zany dia efa ao anatin'ny tanterakitsika amin'izao fotoana izao ka resaka teknika madinidinika no jerentsika eto sy ny fanintsiana izay zavatra kely sisa tsy mety. Mampiavaka an'ilay 70 taona zany dia amin'ny fampivondronana ireo disiplinina maro ary ny fandraisana anjara ireo grand maître amin'ny ara-martion maromaro sy ny fandraisana ireo force de l'ordre anjara toy ny UJ zany an'ny polisy. Vonona tanteraka ireo mpandray anjara amin'ny ity fifananana ity. Ny thème self défense dia ny andrasan'ny mpidirana ny fiarovatena. Ny fiarovatena samihafa na ao ny arma, ao ny coup de poing sy coup de pied zany. Raha ny fanazavana nataon'ny tompon'andraikitra dia azo fafinaretana tanteraka ny maso ary dia ho afapo ihany koa ireo izay tonga eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena amin'ity indray mitoraka ity. Mbola amin'izay pejy ny fanatanjahantena izay hatrany fantatra fa manomboka androany ny 10e Tour de Mata eo amin'ny taranja siklisma tany Tomasina moa no nanomboana izany. Ho an'ny androany dia arahitsika aoriany ny fandarana Mekamaga ny mahakasika izay. Manomboka rahampitso kosa dia ho arahinao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV mandritry ny 10 andro. Izay ihany koa no entina mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ity hariva ity. Sorainao nanaraka izany hatramin'ny farany mamefy taonanao hatrany rahampitso amin'ny 2 ora veloma tompoko.